Fa mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy, miraba ihany koa an'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra, manonona manokana fiarabana sy firarian-tsoa ho an'ireo mpianakaviana rehetra. Natratra izao andro tsy malaza izao, fa dia atrehantsika arak'izay izy aloha. Dia misaotra ny tompontsika afaka miaraka eto indray a. Araky ny efa nambarako ho an'izay manao Facebook moa zany a. Dia anao question réponse tsika androany a, fanontaniana sy valiny a. Ho an'izay manana fanontaniana dia afaka manangan-tanana ianao a, dia omena micro ianao a, dia mametraka fanontaniana. Dia tsy tsika ny tompon'ny valiteny rehetrarehetra fa arak'izay mba fahalalana kely nomeny tompo dia valiana arak'izay izy. Eny ary omena anareo ny sehatra fa tsika metraka fanontaniana vetrany a, mba tsy ho fampiandriandry satria mandroso fotoana tsika. Rehefa mpiomana mbola tsy miomana ihany. Apetrako aloha zany ty zavatra ty dia sady mieritreritra ihany tsika. Tamin'ny herintsika androany moa zany question réponse fa tamin'ny herintsika niresaka hoe mbola tohizana Matthieu 25 dia tohizako kely izy zany mandrapa tonga ny inspiration anareo amin'ilay fanontaniana. Matthieu 25 tamin'ny heriny resaka inona moa? Versetsinina 10. Versetsinina 10 lohateny fa tsy dimy adala zany. Nareo dia amely ihany ny ao an-tsainareo. Versetsinina 10. Dia ato amin'ny tapany faharoa amin'ny tantaran'i Matthieu 5:20 dia tapany fahatelo moa zany amin'ny 9:130 dia misy tantara toy izao indray: niavian'i Kristy hitsara firenena rehetra. Ary tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandriana ny voninahiny izy. Ary firenena rehetra angonina eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay anorenana izao tontolo izao. Fa nona aho dia nomenareo hanina mangetaheta aho dia nampisotronareo ny vahiny aho dia nampianatra noanareo. Tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary any sabonareo ary tahotra ny maizina dia novanginareo. Dia maly azy ny marina ka anao hoe tompoko oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina, nangetaheta nampisotronay ny vahiny dia nampetranonay tsy manan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay kosa narary natany hatranomaizina dia nivanginay. Dia maly mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anina ankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe mbela amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely fanona aho fa tsy nomenareo hanina mangetaheta fa tsy nampisotronareo ny vahiny fa tsy napetranonareo, tsy nanan-kitafy ary tsy mba notafianareo, narary sy tany hatranomaizina fa tsy novanginareo. Iza matsiaro inona ny afatra tamin'ny heriny? Maro ve versetsinina 10 fa inona le tao anatiny? Osika tamin'ny heriny hoe le mahaverjinina tsy hidirana amin'ny fampakarana. Ny mahaverjinina dia ny asa tsara, tsy asa soa fa asa tsara. Natao hoe asa tsara dia tafiditra ao anatin'ny fitondran-tena, tafiditra ao anatin'ny izay rehetrarehetra mety ho ataonao, endrika ivelany rehetrarehetra, endrika ivelany. Tsy asa soa ny asa natao hoe asa soa mantsy dia tahaka ny hoe œuvre de bienfaisance zany, zay ny atao hoe asa soa amin'ny teny frantsay, œuvre de bienfaisance. Fa ny asa tsara, tsy haiko izay ilazana anazy, fa arak'izay hoe fitondran-tena tsara, zavatra tsara zay rehetra mety ho ataonao.
fotoana laninao ihany koa mivavaka ohatra zany fotoana anaovanao asan'Andriamanitra asa tsara daholo zany manadio fiangonana ianao asa tsara zany tsy voatery ho asa soa ny anaran'izany manao installation ianao asa tsara zany babibafy lenao asa tsara zany fa hotsika tamin'ny heriny rendretrareny any dia tsy tike tsy bie ahafahantsika miditra fiainana mandrakizay fa lay solika fitaizana no ahafahantsika miditra fiainana mandrakizay atao anatin'ity Matthieu 25 ty manomboka 31 indray nefa ny tompo dia miresaka hoe asa soa indray asa tsara no nahatonga ny reto anankiray apahany reto natao hoe ondry dia ny anankiray kosa natao hoe osy no ny amin'le asa tsara izay tsy vitany dia ahoana ary zany zavatra zany ary ny interprétation na zavatra tahaka izao no mahatonga ny olona miazakazaka be mihitsy amin'ny fanaovana zavatra asa tsara satria io no teny no milaza an'izy fa tafiditra reto ary natao hoe ondry reto satria izy nanao zavatra tsara. Ny zavatra mila fantatritsika dia ny atao hoe contexte na ny zavatra izay ambarany vanim-potoana. Ny baiboly tsy azo vakiana be fotsiny amin'izao dia raisina tendrony fotsiny hoe mety amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra. Zay mahatonga hoe ny akamaroan'ny olona zany enina mpitondra fivavahany ary dia manana an'izay fahazaran-dratsy izay hoe mahita verset anankiray dia tonga dia appliqueko amin'ny tenako le izy. Fa ny verset tsirairay avy dia omena Andriamanitra amin'ny vanim-potoanany. Na tamin'ny andro Mosesy ary dia mahita an'izany tantara zany tsika hoe amina vanim-potoana anankiray Andriamanitra miteny hoe ndana miditra ao amin'ny tany Kanana fa amin'ny fotoana manaraka an'iny tsy haiko nandray andro na ndroa andro ao ambadika izay dia miteny indray izy hoe aza miditra intsony. Zany hoe tsy azonao aplikena intsony ny teny hoe ka ianao nge ny teny hoe ndana miditra ka tenin'Andriamanitra nge le hoe ndana miditra ka baiboly nge le hoe ndana miditra fa zay tokoa le izy tenin'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra iny amin'iny vanim-potoana anankiray iny tapitra iny vanim-potoana iny dia mila miaino indray hoe inona ny teny vaovao mitovy amin'iny ihany ve ny teny manaraka sa zavatra hafa. Dia eto anatin'ity teny ity ny contexte an'ity zavatra ity izay novakitsika teo amin'ny voalohany amin'ny soramandry dia milaza hoe ny avian'i Kristy hitsara ny firenena rehetra zany hoe amin'ny vanim-potoana farany dia izy tantara tahaka izao rehefa ho avy eto amin'ity zao tontolo izao ity ny atao hoe fahorim-be dia misy azo fanenjehana mamaivay amin'izay ny jiosy azo fanenjehana mamaivay ry zareo ary ny izy no cible voalohany indrindra satria ny devoly mahafantatra tsara ny tantara sy ny zavatra hitranga rehetra fa anomboka amonjy ny jiosy amin'izay Andriamanitra. Rehefa tapitra ny vanim-potoana ny fiangonana zany mandritra ny 2 fotoana eo niakatra ny an-danitra ny fiangonana dia iverina amin'ny Israel amin'izay Andriamanitra amonjy azy. Rehefa iverina amin'ny Israel Andriamanitra amonjy azy dia ho avy ny firenena rehetra amin'izay be dia be ny olona anenjika azy, amono azy, anagatra azy, ampijaly azy, ampahory azy ireo zavatra rehetra izay tantarain'i Jesosy ireo hoe any ampigadrana ny sasany, ny sasany nonoana, ny sasany angetaeta, ny sasany tsy manatrano, ny sasany tsy manana zavatra bebe, ny sasany marary. Dia eo amin'izay Kristy amin'izany fotoana izany izay tsy hisy intsony ny fanamasina fa efa lasa ny fanamasina fa asa tsara amin'izay no hitsarana ny olona. Inona le asa tsara hitsarana ny olona? Ny fandraisana n'ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo izay lazaina hoe rahalaiko kely indrindra tsy 400 za mantsy ny interprétation ny olona ny zavatra io hoe lasa ianao mamanga 400 dia io le Matthieu 25 lasa ianao makany amin'ny prison manao an'le Matthieu 25 mamangy olona any amin'ny prison mamangy olona any moa ny anaran'ity any amin'ny hôpitaly mahazo manao an'izany ianao fa tsy Matthieu 25 mbola ataonao zao aloha fa mbola manao an'le izy fotsiny ianao arak'izay nian'ny fonao sy arak'izay mety aminao fa rehefa tonga ny fahorim-be zay vao miditra amin'ny Matthieu 25 dia ireo jiosy ireo fa tsy n'importe qui ihany koa izay mijaly rehetra dia avotana daholo fa le jiosy lay Israely ho ampodiana rahatrizay zay no iantefany ity teny ity dia lasa amin'izay izy karazana olona amin'izay andeha hamonjy andrareo dia ireny olona ireny lay tsy mahalala kory hoe manao an'izay amin'ny Kristy izy eo mpanaovina an'izay asa izay dia tenen'i Jesosy hoe avy ianareo satria nonao ianareo hanina getaeta nampisotroanareo
tany ampigadrana sy tany amin'ny toeram-pijaboana dia novanginareo sisa rehetrarehetra. Ka ity contexte ity dia zay vanim-potoana farany tsy amin'izao vaninandro iainantsika izao fa natokana manokana mihitsy ho an'io fotoana anankiray io dia asa soa indray. Satria amin'izany tsisy zavatra hafa intsony, tsisy conversion amin'izany, tsisy fahateraham-baovao ntsony amin'izany, tsisy asan'ny fanamasina ntsony amin'izany fotoana izany, tsisy azany ntsony amin'izany fotoana izany, fa tonga dia finoana amin'ny maha-olombelona fotsiny an'ilay Jesosy Kristy dia miampy an'ity zavatra ity dia voavonjy ny olona. Ireo zany deuxième recrue sa tsy haiko filaza azy amin'ny vanim-potoana izay amonjena ny olona. Zay fanazavana niny. Andro fanontaniana ary ho an'izay manana fanontaniana alefa soralahy. Mateo firy? Apocalypse firy? Atao anatin'ity vanim-potoana ity dia araka ilay noteneniko teo misy ny deuxième, misy ny faharoa. Mandeha aloha ny voavonjy voalohany. Ny voavonjy voalohany dia ny fiangonana. Dia ny faharoa manarakaraka an'izay ny reto ambaran'ny Apokalypsy 7 rehetrarehetra ireto amin'izay misy karazana olona amin'izay ireo izay tsy ankohaka amin'ny sarin'ny bibidia sy ireo izay tsy mandray ny mariky ny bibidia. Dia zay ireto karazana olona ireto izay ho vonoina ho tapahan-doha noho ny amin'ny fandavany tsy ankohaka eo anatrehan'ny fanjakan'ny bibidia sy eo anatrehan'ny zavatra izay apetraka ny système mondial izay ho apetraka eto rehefa miala ny fiangonana. Dia ireo zany ilay olona faharoa amin'izay izay ho faty, ho tratran'ny fahorim-be ka ho faty dia ho vonjena izy ao anatin'izay fahorim-be izay. Zay tsy anisa fiangonana miakatra voalohany indrindra. Zay ty Apokalypsy 7. Zay misy manafanontaniana ankoatran'izay, ankoatran'ny Apokalypsiko. Mahita olona araka ny foko anao ny sitrapoko rehetrarehetra dia Davida mpanompoka. Ny tantaran'i Davida, ny zavatra hitantsika aloha zany ao anatin'ny tantara dia izao. Indraindray ny fomba fijerintsika amin'ny maha-olombelona dia tsika mieritreritra hoe Andriamanitra mitady olona parfait, mitady olona tanteraka, mitady olona madio be. Nefa rehefa jerentsika ny tantara rehetra ao anatin'ny Baiboly tsy apahany fa izy rehetra mihitsy. Ankoatran'ny hoe ry Daniel angambany ireny angambany tsy dia nana-tantara loatra. Fa ny ankamaroan'ny olona ao anatin'ny Baiboly dia olona misy tantara daholy. Olona misy tantara daholy kanefa hitan'Andriamanitra ny zavatra miafina any anatin'ny fon'ny olona any. Zay ilay hoe Andriamanitra mandinika fo sy mamantatra ny vo. Manana ny fahalavony ireny olona ireny manana ny tsy mety vitany izy manana ny zavatra nasolafaka anazy izy fa Andriamanitra kosa mahita hoe ity olona ity dia mifanaraka amin'ny ilako azy amin'izao asa izao. Tahaka ny hoe olona anankiray mampiditra olona hiasa dia iny olona hiasa iny mety manana ny toetrany iny mety sasany be loha be tsy azo ataony ininina, mety sasany manana toetra tsy haiko tambatambazana foana sy sisa rehetra, fa hitanao hoe mifanaraka amin'ilay posta mihitsy izy ary misy zavatra hoentiny manokana ao anatin'ilay toerana rehefa izy no apetraka eo. Mety misy olona any
tena tonga lobe miasa, tena manaiky foana, tena manaja, fa tsy tafapetraka le kapasité anao an'le zavatra. Azonareo le izy zany tena hoe mety kely karama koa ary. Le anankiray sady belono mitady karama be kanefa tena hitanao hoe tena voafehan'le zavatra ary tena natao anazy mihitsy le izy. Dia ohatran'izay mihitsy le hoe nahita olona araka ny foko anao sitrapoko rehetra. Misy zavatra tian'Andriamanitra atao amina vanim-potoana anankiray, dia io olona io ny hitanao hoe mety amin'io zavatra io. Dia tafiditra ao anatin'izay ohatra ny tantaran'i Davida. I Davida nanana ny famolavolana rehetrarehetra nilaina hitondra ny Israely sy tatana ny Israely ary hanome an'ilay sarina mpiandriondry izay nitadiavin'Andriamanitra fatratra. Ka na dia eo ary ny defaut-an'i Davida dia tsy nanova ny sain'Andriamanitra izay efa hatramin'ny voalohany zany hiantso azy sy safidy azy. Tahaka an'izay ankory Mosesy nefa nanana ny formation nilaina hiatrehana ny Farao hitondrana ny zanak'Israely mivoaka. Fa raha olo-kafa nitondra ny zanak'Israely tsy mataty ny ditran'ireo olona ireo zany hoe 100 taona dia hiaritra ny adalan'ireo 100 taona misy an'izany hoe vonoy Mosesy fa mbola mijanona eo ihany tsisy areti-po ao anatin'izany, tsisy fanozonana ao anatin'izany hozy izy Andriamanitra ny resaka hoe Mosesy ny olombelona tsara fanahy indrindra fa raha pastery to efa navelan'ny verina tany. Dia na dia eo ara ny fahadisoan'ny Mosesy tamina vanim-potoana sasany tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, na dia eo ary hoe Andriamanitra zao no miteny aminao mandehana ianao mankany amin'ny Farao dia ozy ianao tsotra zao za tsy handeha tompoko fa manira olona hafa fa badabada be ary tsy mahay miteny zay zany le toetra ratsin'ny Mosesy. Kanefa Andriamanitra mahita hoe izy nefa namolavola azy hatra fony izy mbola atao kibon'ny reniny ho amin'ilay mission. Dia in'ilay olona araka ny fony anao ny sitrapony rehetrarehetra. Tsika ihany koa manana ny antsonantsika amenna fahazavariana amin'ny tantaran'i Mosesy. Paresao an'izany ampaherezan'izany le namanao hoe tsika koa manana ny tantarantsika hoe fahazavariana amin'ny Mosesy. Amen. Manaraka ary. Misy micro. Fanahy mampanontany tena hoe Jesosy tamin'ny Jesosy ny ve ny bebiny tamin'ny manina le izy nalainy hoe ahoana le hoe manana fahefana hoe le Matthieu 4 io mihitsy zany mba eny Matthieu 4 Luka 4 io tantara io dia mila voavaky tsara hatramin'ny voalohany fa diso ny fahasoana azy raha vao tsy izay. Ohatra izao le tantara hoe ary Jesosy dia nety fanahy tany anefitra mba ho alainy devoly fanahy. Zany hoe tsy le ho alainy devoly fanahy no zava-dehibe voalohany fa le hoe nety ny fanahy tany anefitra. Ny fanahy mihitsiny fanahy masina no nitondra azy hoe andao any amin'ny désert fa ho alai-panahy ianao. Inona ny anton'le fakam-panahy? Satria Jesosy na dia ho filazan'ny saotra masina hoe manana ny endrik'Andriamanitra dia nomena nofo izy tahaka ny olombelona mba ho alai-panahy. Hozy izy milaza n'ilay faminaniana any amin'ny epistily hoe nalai-panahy ny amin'ny tenany izy ary mba ahavonjy izay rehetra alai-panahy ihany koa. Zany hoe Jesosy zany amina chance anankiray ny antony namelana azy tsy hoe nanam-pahefana taminy devoly hoe andeha anatona dia ho alaiko fanahy fa nomena autorisation devoly aka fanahy azy mba haninona mba ho modelitsika izy mba ho tanteraka ilay hoe any amin'ny Hébreu 12 angamba izy laza zay mijery an Jesosy tompo finotsika sy mpanefa azy zay naharitra ny fakam-panahy. Zany hoe isika zany mila modely isika
ana olombelona maharitra fakapanahy, afahantsika ihany koa maharitra fakapanahy, afahantsika ihany koa mijoro hoe satria nisy olombelona naharitra fakapanahy. Tsy tsika moa zany ny voalohany fa ny apôstôly no voalohany, reo mpino voalohany no nahita an'ilay zavatra hoe Kristy naharitra, Kristy naharitra tsy nitandro enatra na dia teo anatrehany zavatra rehetrarehetra ary tsy tapitra. Ozy izy filazana teo hoe dia niala aloha Satana. Ndikan'le hoe aloha dia mbola misy ao aoriana, tsay na dia tsy voasoratra ary le izy dia mbola misy ao aoriana. Ny fakapanahy manaraka tsinona dia ny azo fijaliana amin'izay. Iny moa farany zany fa nalefa aloha le voalohany fakapanahy ny amin'ny haniko hohanina, le besoin maha olombelona iny zany nalaina fanahy. Inona ny antony izy? Mba ho fianarana ho antsika aharitra ny hohanana, aharitra ny tsy fisikanina, aharitra ny tsy fampikanina, aharitra ny karama tsy tonga. Fa tsy ho alaim-panahy hoe vao mitomany kely ny ankizy dia za nge vita ihany fa le ankizy ny tsy tatiko hoe. Dia napetraka mihitsy ilay Jesosy ho fianarana ho antsika hoe 70 andro tsy misakafo, kanefa tsy latsaka ao anatin'ny fakapanahy, tsy latsaka ao anatin'ny fizaham-toetra hoe tena asehoko koa fa raha zay ny tediavinga mofo ataoko mbola tsy le fahita andrangah mihitsy no foroniko eto tonga dia le tsara indrindra. Dia zay zavatra ray no antony reny. Dia naseho ndray zay ny etapo voalohany. Ny etapo faharoa dia le hoe dana miankina netiny teo amin'ny tenindroboatra dia mivariana any ianao fa voasoratra hoe izy ny andidiny anjeliny aminao. Salamo 91 naveriny taminy. Izy ny andidiny anjeliny aminao, eny ataona nitondrahan'ireo anao, fandrao tafotohany vato ny tongotrao. Tena maly Jesosy efa voasoratra hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra. Nalaina fakapanahy indray izy zany tamin'ny alalan'le mahazanak'Andriamanitra anazy. Notairina le ambo-po, azonareo le izy, notairina le ambo-po mba anina, mba tonga zasy ianao ihany koa aharitra ny fanairana ny ambo-pontsika rehetrarehetra hoe lay Jesosy tompoitsika dia tsy nanaiky ho tairina ny ambo-pony. Zany ny zavatra izay nitranga foana tsy na tonga indray ny fariseo avy eo dia manaitra ohatr'izany foana, manaitra ohatr'izany foana. Raha ianao n'izao inona ary famantarana seho anao fa ianao ny tena izy, fa tsy mahataitra an' Jesosy ny anao démonstration zany. Niteboka fahatelo dia resaka voninahitra sy vola sy sisa rehetra miankoho feto anatrehako fa ireo fanjakana sy fahefana rehetra reo dia efa nomena daholy ary zay tiako homena azy no atolotro azy. Miankoho fenao fa omeko anao. Hoy Jesosy tsy nitsinina amiko ireo zavatra ireo. Ndany ianao ry Satana fa efa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ny ankofanao ary izy rery ihany no tompoinao. Dia lasa ny devoly nandeha. Reny rehetra ireny zany atao fianarana ho antsika mba ho andry zareo moa zany lasa batsika foana ny teniny fianarana ho andry zareo izay teo dia reo ry zareo ndray no mampipita satria zay système filazantsara, système na flambeau mianga avy eo amin'ny Jesosy maharitra fakapanahy dia mifindra atao amin'ny apôstôly maharitra fakapanahy sy fanenjehana sy fanaratsiana. Dia reo ndray no mamindra ty aoriana dia miara-miatrika an'izany daholo mpanompon'Andriamanitra rehetra dia mamindra amin'ny aoriana ny rehetrarehetra. Zay zany atao hoe lova ao amin'ny Kristy. Zay le teneniny hoe mahazo fanenjehana ihany koa nareo. Inona ny tompontsoanay manaraka anao? Dia tsy hoe hotahina ianao antenana, hotahina ianao anetsa, hotahina ny fiandrinao, hotahina tsisy azany. Manaraka anareo mahazo ralavo zato eny, le bebelo reny mahazo andreny avy zato eny, mahazo ranabavy azo zato eny, ohatr'izay le mahazo trano avy zato eny, mahazo fanenjehana ihany koa anatin'ilay zay le lova tafafindra. Fa ao anatin'izay lova hafahafa izay misy fifaliana sy fiadanam-po zay tafapetraka ihany koa. Dia zay ny antony namelana autorisation. Zay ny tenenan Jesosy ihany koa tamin'ny Pilato, ianao tsy manam-pahefana hitsara zany raha tsy menanao avy any ambony zany. Dia navelana zay zavatra hitranga ho fianarana ho antsika mba haretantsika ihany koa. Amen. Alao ato indray aloha Facebook efa nisy anankitelo. Ny
Zay famarina ny baiboly aloha tsy maintsy ateraky indray ny olona vao mahazo mahita fanjakan'ny lanitra. Ny anton'ilay izy tsotra be, ny olombelona rehetrarehetra nandova ota avy tamin'ny Adama daholy. Dia io nandova ota io tsy misy afa-tsy ny fanatitra fanonerana, expiation avy amin'i Jesosy Kristy irery ihany izay azo avy amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy no mahafaka ny fahotana. Zay ilay saotra masina milaza hoe tsika dia zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay ilay tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe niara-nomboana tamin'ny hazo fijaliana isika minoana ny tenany io amin'ny finoana zany zavatra zany. Io finoana io tsy ilay finoana beloha araka ny fahazoan'ny olombelona anazy fa ilay finoana izay apetraky ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona, mahatonga azy mino ny zavatra izay tsy azo inoana, mahatonga azy manaiky ny zavatra izay tsy azo ekena, izay fahadalana ao amin'izao tontolo izao izy saotra masina. Dia aiza hoe zampilasin'ny zaza ao anatin'ilay resaka zany manahoana ilay izy. Dia izao tonga dia izao ny ambarako ny zavatra resahan'ny Paoly, tsombitsomby ny fahalalantsika. Tsika tsy mahafantatra be dia be ny donné izay tsy hananantsika par rapport amin'izany zavatra izany. Ohatra tsotra zao hoe raha tsy hijanona ihany koa tsika amin'ny zaza, fa ohatra hoe ny olona ihany koa manana fahasembanana ara-tsaina ohatra. Misy olona nge tsy zaza izy efa sembana ara-tsaina izy manomboka fahaterahany mandra-pahafatesany 50 taona izy maty, mbola ohatra ny sain-jaza be mijery dessin animé ihany. Dia hoe ahoana ary zany ty olona ty, ahoana moa ny ampanekena n'ity olona ty an' Jesosy, ahoana ny itoriana filazany tsara. Misy karazany zavatra tsy voafehantsika, fa misy fahamarinana tsy azo lavina dia ny filazany tsara saotra masina izay ambara. Fa misy fahamarinana faharoa ihany koa izay tsy azo lavina sy zavatra voarakitra tsara ao anaty saotra masina dia la justice de Dieu, ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra izay mahafantatra ny toe-javatra rehetra sy ny fomba atao ahafahana mamonjy ny olona arak'izay. Inona moa no tiako lazaina amin'izay? Tsika zao mahita hoe ianona ohatra le zaza ohatran'izao ohatra innocent, zay moa filazantsika azy, ianona innocent, ianona tsy manatsiny, ianona ohatran'izao, ianona ohatran'izao, dia ahoana zany ny amin'ny ianona. Reny olona ireny dia Andriamanitra ny mahalala ny momba azy. Tsy dia tsara miditra loatra ny anatina analizy be izay tsy mifototra, tsy misy fototra ara-baiboly azo raisina par rapport amin'ilay izy. Fa zay fotsiny hoe Andriamanitra marina, ny Andriamanitra izay tompoitsika, dia izay Andriamanitra marina izay mahafantatra ny tokony ho atao amin'ny karazana olona izay tsisy fahefana azonao atao ao anatin'ilay izy. Tsisy ninninona, tsisy autorité azonao ho tanterahana ao anatin'iny olona iny, fa ny tompo mahalala hoe inona ny tokony ho atao ao anatin'izay fotoana izay. Zay moa no antony nanaovan'ny mialatsiny manona anara-piangonana ny fiangonana zoky ny katolika, fa ny FJKM tsy manana an'izay finoana zay indray, fa ny FJKM tsy dia azoko loatra hoe inona ny antony nanaovan'ny batisa ny zaza, fa ny katolika tena zay mihitsy hoe mba tsy ho very le zaza dia lalam-pamonjena tsy inona ny batisa amin'ny katolika, amin'izareo tsy inona ny atao hoe ateraky indray, ateraky ny rano dia ny batisa. Ka une fois vita batisa, vita batemy iny dia ateraky indray izy zany dia mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra iny. Dia zay ilay fampianarana, zay ilay fotom-pampianarana teolojia katolika zany mampianatra an'izay zavatra hoe rehefa vita ilay batemy dia voavonjy ny olona iny raha maty izy amin'ny 5 taona, 1 taona sy sisa rehetrarehetra. Dia fa ohatran'izay ilay izy, fa ny batisa tsy lalam-pamonjena, tsy mikasika ny zaza sy zay rehetra tsy manatsiny amin'ny fomba fijerintsika azy, dia aferan'Andriamanitra avokoa fa voafetra be ny fahalalantsika par rapport amin'izay zavatra izay. Zay ny ozina. Ny ozina zavatra efa nisy hatramin'izay io, efa hatramin'ny nivoahany Adama sy Eva ny saedena dia izao voasotra hoe voaozina ny tany noho ny aminao. Zany hoe le zavatra, le fototra ivelomantsika mihitsy sy lay fototra hijoroantsika, lay andendehanantsika mihitsy no misy ozina. Dia
ny endriky ny ozona no samy manana ny fomba fisehoany. Ohatra zao hoe ny ozon'ny vazaha dia tsy ozon'ny gasy, tsy hoe akory Andriamanitra miangatra, fa zay ny fandeha le izy. Ny eto Madagasikara ny ozona mahazo eto dia zao tsy mety tafavoaka zao firenena fa isaka mba androso kely vitesy ray dia misy manemotra vitesy roa, isaka mba te anao an'izao dia misy maninona moa, misy mikaparanjo foana, misy mikafokafo foana sy sisa rehetra. Ny fiainan'ny olona eo ambonin'ilay tany dia zarafa foana. Zany zao zavatra iainan'ny olombelona. Ny olombelona rehetra aloha, mbola iresaka fotsiny tsika generalité zany, amin'ny akapobeany, ny olombelona rehetra fotsiny amin'izao dia ao anaty ozona daholy, ao anaty ozona. Misy karazany roa le ozona, fa le ozona général fotsiny resako, ozony zanak'olombelona fotsiny resako aloha. Dia ao anatin'io daholy, ny fomba fisehony samihafa. Ny atao hoe ozona dia zao ny ambariny amin'ny Genesis hoe fahoriana no hinananao ny vokany, mandra-pialanao eto ambonin'ny tany, fa vovoka no nangalananao ary vovoka no dinao ihany koa. Zany hoe ny atao hoe ozona dia fahoriana. Damaseva niditra tao amin'ny Saedena dia tsy nahalalany zany mo zany akory, fa miditra Genesis 3 amin'izay rehefa nanota ny olombelona dia niditra ny teny atao hoe fahoriana. Dia io fahoriana io amin'izay tafiditra amin'izay io isa tokantrano, isa mpianakaviana voalohany, isa tokantrano, isa ambatan'olona, dia samy manana ny karazam-pahoriana daholy amin'izay ilay zanak'olombelona rehetrarehetra samy miaina. Ny sasany fahoriana efa nyresadresantsika amin'izany, ny sasany fahoriana sasany ohatra tsy manan-janaka, ny sasany be loatra indray. Lasa fahoriana izy rehefa be loatra indray. Ozy ilay olona zay hoe lakalaka le Andriamanitra ko. Tsy tele izy amin'io. Ny tsy manana tsy omeny fa zay efa be dia be mbola botsiny ny kibony amin'io fa mibotsiny oatra zao. Ny eto nefa mbola totrona. Ny tsy manana tsy omeny zay efa tsy mila tsony mbola meny foana. Ozy miresaka amin'ilay olona teo akaiky hoe toy ny olo tony ngamba le mieritreritra mihitsy hoe Andriamanitra ao an-danitra ao manapa-kevitra hoe asio zaza indray, asio ao. Hoe tsisy nidirana izy mivady mihitsy le fampibotsinana n'io zavatra io, fa décision personnelle n'Andriamanitra abotsino anjely abotsino ny kibony. Ohatra zay ny fieritreretany. Dia ny sasany ozy fahoriana le tsy manan-janaka, ny sasany fahoriana le manan-janaka be dia be, ny sasany ray sy roa ary fa fahoriana le izy, ny sasany any amin'ny vady ny fahoriana, ny sasany any amin'ny asa ny fahoriana, ny sasany ozy izy ny olona rehefa mandeha ina moa le mandevina iny, vitsy andro sady be fahoriana ny zanak'olombelona. Tena eninao miatra manainy mihitsy le zavatra lazainy sao fandresen-dany hoe tena marina mihitsy. Zay ny endrik'ilay ozona teto amin'ity zao tontolo zao ity. Miainana zany olona, manambola ny olona fahoriana, tsy mahita tory izy amin'ny alina ahoana ny fandehan'ity, zao dia misy maka, vao misy zavatra kely, vao misy mandoa ny vavahady io, ndana jereo aingana, ahoana zao, tsy manambola indray izy, tsy mahita tory ny alina ahoana le kolazy rapitso. Fahoriana foana no iainany zanak'olombelona, ary fahoriana farany iainany zanak'olombelona dia ny fahafatesana. Dia ireo zany ny ozona zany dia miatra mananaina rehetrarehetra eto ambonin'ny tany, iaran'io daholy lay vatana rehetrarehetra. Ary na itsika ary dia iaran'izany zavatra zany ty vatany ity. Ozy izy sotra masina milaza hoe ny fahafatesana ny tambony io tsy maintsy mipeye an'izay zavatra ray itsika aloha, tsy maintsy miara-maty ihany koa amin'izao tontolo zao. Fa rehefa tonga kosa, zay zany le karazana ozona voalohany izay miatra amin'ny mananaina, miatra amin'ny olombelona, dia tratran'io avokoa. Misy ihany koa karazana ozona particulier ohatran'le efa fantatritsika reny hoe maty ny rety bebe an-tafa 3 taona, maty ny zanavavy 3 taona, maty ny zafikely 3 taona, eo foana. Misy zavatra ohatran'izany ihany koa mitranga. Misy zavatra miseho be da be particulier. Mbola misy koa ozona automatika mandeha ao anatin'ny taranaka filazan'ny baiboly anazy. Ohatra tsotra zao miresaka izy hoe vao ozona izay manao tsinontsinona ny rainy sy ny reniny. Misy olona tsy manana fahatsapana sy tsy mieritreritra fa mandeha zany zavatra zany, nangatahany zany na tsy angatahany, na tadaviny zany na tsy tadaviny. Dia hitanao anatin'ilay izy reny karazana ankizy ireny, jereo tsara fa ny ankizy
ny ankizy manao tsinitsinina ny rainy sy ny reny indray veriny hoe tonga ho azy ny mahatonga nyity zaza ty ny gadra ohatra na mahatonga n'ilay ihany maty na tratra ny accident tatsy fa misy historique reny zavatra reny misy ozona tafalatsaka ao anatin'ny olona iny vokatry lay hoe voaozona izay manao tsinitsinina ny rainy sy ny reny tsy Andriamanitra ny manozona fa mandeha ho azy zany zavatra zany hoe rehefa ny zanaka manao tsinitsinina ny rainy sy ny reniny dia tonga ho azy fotsiny zany zavatra zany. Rehefa tonga Jesosy dia Kristy nitondra ny ozona rehetrarehetra ho antsika. Zany hoe misy karazana ozona zay fa tsy andairantsony, lay ozona mifahafatesana ny tsy maintsy maty, zay no iaina ny mpino. Dia mbola misy fahoriana kely ihany koa mandalo amin'ny vatana. Fa ny fanahy mitoetra ao anatin'ny fiadanana. Satria système mpamonjeny Jesosy Kristy dia mandeha par étape. Ny zavatra zay nataony dia zao ny famonjena ny fanahy. Ny famonjena ny fanahy dia miteraka fanafahana ny fanahy ao ambany ozona. Satria na ny vatana na ny fanahy dia samy ao ambany ozona daholo ho an'ny olona zao tontolo zao. Zay mahatonga hoe mitory filazantsara ianao fa tsy mipasy iny raha tsy misy asa ny fanahy masina. Satria le olona ao ambany ozona, ozonareo le izy. Rehefa ao ambany ozona ny olona dia tsy maheno. Ozy izy Jesosy miresaka mba hiaino mandrakariva ihany izy fa tsy andre, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy ahita. Ataovy marenina sofiny reto olona ireto. Zany zavatra zany ozona ao amin'ny tontolo ara-panahy. Fa iny tsy dia vakin'ny olona loha, satria manino tsisy idirany amin'ny baba sy ny dodo. Fa ny anazy ny mahavaky loha anazy dia le manelingelona ny fiainany andavanandro. Dia iny ny azakazany makany amin'ny tic-tac-do manamboatra vitana amin'ny alalan'ny position des pieds. Mbola tsy tany aho na makany amin'le milaza azo mpanala fanahy rehetrarehetra. Aty misy anina indo, nisy olona efa nandeha tamin'ireny dia 5,000 ny consultation, ka le 5,000 idirana ny varavarana fotsiny. Fa rehefa aveo amin'izay mien solution ianao dia mitombo le zavatra rehefa aveo, le vola aloha zany mitombo rehefa aveo hoe raha tianao iva, tsy mahavaolana zany le 5,000 azonao le izy. Fa idiranao varavarana dia henonao anazy fotsiny. Dia rehefa aveo ianao mena vahaolana amin'izay dia iny vahaolana iny mbola misy vidiny hafa. Dia mbola bedibe koa ny toeram-pivavahana manao an'izany zavatra zany. Iona amina pasteur, raha ohatra le pasteur ambanimbany no ionanao dia 10,000 ariary consultation. Fa raha vao bishop ny ionanao 30,000 ariary, mitovy amin'ny professeur reny. 30,000 ariary consultation. Rehefa vita izay mbola misy karazan-javatra aloha maromaro fa tsy mivaza ny olona ny ozonao raha vao tsy voalohanao araka ny tokony ho izy io. Mety ozona indray ary ny azonao ozona fanampiny. Satria tsy naloha latsakemboka. Dia ozy aho hoe le zavatra ivelany iny no tena olana amin'ny olombelona. Ary iny ny tediavany vahaolana. Ary iny ny tediavany hoe ahoana ny fomba hialako amin'ity position ity. Fa ny tena problema dia lay ozon'ny fanahy. Ina moa le fanontanianao teo? Manomboka miditra amin'ilay fanontaniana faharoa mantsy. Aoka izy voaozona anatema. Dia iny zavatra iny tena nytenenin'ny Paoly mihitsy ny hoe raha misy olona mitory zavatra hafa dia nidika le hoe aoka izy voaozona tena voageja ny fanahin'le olona. Tsy malala intsony ny filazantsara. Tsy malala intsony ny filazantsara. Dia manohy fa nisy olona nametraka fanontaniana an'izay fa eto le izy vao tadidiko hoe ahoana ndika le hoe zay vahanareo eto tany dia voavahany an-danitra, zay idinareo eto tany dia idina ny an-danitra. Tahaka an'izay zavatra lazainao zay. Namoaka teny ny apôstôly Paoly. Zay tsy izy namoaka azy fa mifanan'Andriamanitra, satria manino misy karazana olona manao tsinitsinina ny filazantsara. Ozy izy sotra masina milaza ny kibon'ny Andriamanina, ny famenarany voninahiny. Reny olona ireny tandremy fa ao anatina ozony ireny. Dia jerenao amin'izay ity zavatra ity fa rehefa ny olona no manao manipulation ny filazantsara io, tsy araka ny tokony izy, azagaga mihitsy ianao. Fa tsy mety tafaverina ao amin'ny Kristy. Tsy hoe tsy mety tafaverina moa zany fa eny zay, tsy mety tafaverina ao amin'ny Kristy zany reny olona ireny. Za nahita zavatra be dia be ohatr' zany ary eo mahita l'explication mihitsy hoe fa manino ny ianina miteny izy hoe manomboka izao dia anao an'izao fa gaga ianao
eo izy miteny a misy mpitory-teny anankiray malaza tsy tononiko zay ny anarany dia miteny izy mifona aminareo ary vahoaka reo olona fa diso ny nitondrako anareo a tany resaka prospérité fa gaga ianao afaka roa taona miverina indray izy amin'iny zavatra nolaviny dia iny indray nitoriny bebaka indray izy afaka 5 taona izy miverina indray dia hoe ianao mahita an'ilay izy amin'izay hoe Andriamanitra manidiny fony ilay olona amin'izay izy conscient ny anatiny any hoe lalandiso ty aleako ty fa tsy tafaverina tsony izy jerenareo ty zavatra ity izay lazaiko androany fa misy milaza n'ilay resaka ohatra zao hoe fivavaham-bazaha nentina nanaovana ina moa fanandevozana ny kristianisma dia jerenareo amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny tontolo ny fiangonana zay misy an'izany zavatra zany sy eo amin'ny tontolo ny firenena zay misy an'izany zavatra zany ty le ozona ra-panahy resako amin'izay zany a dia jereo fa ny firenena européanna izay nampiasa ny fivavahana hoentina anandevozana mainty hoditra sy ny manodidina rehetrarehetra tsy mainty hoditra ihany fa ny firenena latina rehetrarehetra Amerika latina rehetrarehetra sy sisa rehetrarehetra reo jereo zavatra iainandrareo fa famaizinana ara-panahy daholy io hitanao io hoe ny zavatra any Europa tonga dia any Europa nye misy aza fiangonana fa lasa boîte de nuit lasa hôtely vakoka sisy tsy azoko tiana lisy satria vakoka satria trano efa 500 taona dia lasa vakoka iraisam-pirenena tsy azonao modifie io tsy azonao atao ninina fa ina ny azonao atao amidy le izy dia zay mahazo azy eo ohatran'io ina moa ny anaran'ilay ao Analakely le amin'ny avenue de l'indépendance ina ny anaran'ireo sisin'ireo arkady ianao raha mividy trano amin'ny arkady tsy azonao modifie io a tsy hoe ataoko vilaty tsy azoko tian'ireo fa zay miditra eo dia io ihany zao pose zao dia takizay ihany koa fiangonana ny andafy tsy azoko tiana azo vidiana fotsiny dia anaovanao zay tianao atao fa tsy azoko tiana dia jereo amin'izay ny vazaha sy ny toe-pony ny vazaha fotsy hoditra européanna fa vitsy kely ny andairan'ny filazantsara satria manino manipulendry zareo ny filazantsara nafahany nazona tombontsoa nafahany nandevo karazana firenena fa jereo kosa ny fotsy hoditra any États-Unis ohatra fotsy hoditra koa ngeny any États-Unis avy any Angleterre ngereo ny nakao hoe jereo misy fotsy hoditra avy any Afrique du Sud avy any Angleterre reo ny nakao misy fotsy hoditra avy any Australie avy any Angleterre reo ny nakao fa reny olona reny nandray filazantsara reny olona reny voova reny olona reny matsapa ny asan'ny kristiany natao fony fa ny ato amin'ilay firenena européanna fotsy hoditra izay nanao tsinitsinina sy nampiasa n'ilay filazantsara ho amina zavatra tahaka izany dia mafory zareo zany ozona ra-panahy zany zavatra zany dia ireo karazana ozona izay misy ozona amin'ny fiainana andavanandro dia ozona ara-panahy dia ilay zavatra nytenen'ny Paoly ozona ara-panahy le vahanareo eny an-danitra vahanareo eto ambonin'ny tany idinareo any an-danitra dia zay zavatra nambarany Paoly zay ihany koa tao anatin'ilay izy nomen'Andriamanitra autorité teny amin'ny vava dia zany nampatonga amin'ny Petera sanylaza tamin'ny Simona mpanao ody hoe hitako fa mbola misy fangidina tsy mety afaka ny anatinao aoko very miaraka amin'ny fanahinao ny volanao zany le karazana ozona izay nambarany vavan'ny Petera kanefa ihany koa nambarany Jesosy Kristy hoe idinareo eto ambonin'ny tany ary fahanareo eto ambonin'ny tany zay iza le ota mafaty tsy mafaty tsy vaketsika le izy fa lavabe natao hoe ota mafaty a dia ota tsy mafaty a dia zao aloha voalohany indrindra ny fahotana dia ina moa saika lazaiko teo hoe aloha tonga dia hiditra tsika amin'ilay izy ny ota tsy mafaty a sy ny ota mafaty a dia tsy resaka zava-panahy reo ny fahotana dia tsy condition napetraka Andriamanitra ho fahaverezana na
ho famonjena. Andriamanitra mahafantatra tsara sahady ny tantaran'olombelona tsirairay avy a manomboka ny vanim-potoana aterahany a mandrapatonga ny vanim-potoana afatesany. Ny olombelona tsirairay avy a dia sur un même plateforme eo anatrehan'Andriamanitra. Mba sentiment atsika fotsiny le miresaka hoe zany ratsy indrindra na zany tsy mendrika indrindra, fa même plateforme daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ozy izy filazany tsisy marina na dia iray ary. Azonala izy tsisy marina ary tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra izy rehetra, mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany tsy tahaka atsika olombelona ka mitsara ny ota anankiray a ho ratsy kokoa no ny ota anankiray. Andriamanitra tsy mitsara hoe satria Hitler namon'olona ray tapitrisy dia ratsy kokoa no i pasteur Tovy satria pasteur Tovy tsy namonina ny ray ary, fa plateforme ray daholo, olon-dratsy daholo reo rehetra reo. Romanina no milaza an'izany hoe mety mahitatsika olona vonina ho faty, tsy ahitatsika izy olona vonina ho faty ho an'ny olona marina, fa mety mahita olona ihany isika vonina ho faty ho an'ny mpanao tsara, mpanao soa, fa Kristy maty amonjy ny mpanao meloka. Zany hoe mpanao meloka, zay ny antony nahafatesany Kristy. Dia ao anatin'ny plateforme io amin'izay zany a dia mipetraka amin'izay le resaka ny voalohany indrindra zany an'antalizy dia zao hoe sampanota mitovy lenta daholo aloha le olombelona. Fa ny fanambarana amin'izay le hoe ota tsy mahafaty sy ota mahafaty dia eo anivon'ny eglizy amin'izay. Zany hoe raha miresaka sika ota mahafaty sy ota tsy mahafaty dia tsy an'le olona any tokotany. Azonareo? Tsy hoe satria ihany nanao any hoe tena foatana mahafaty foatana mahafaty. Zay zany ny fahazoantsika, tsy zay le izy. Hoe nandanga izy tena nisy olona nyresaka an'izany, nyresadresaka zany tany Tomasina dia ozy izy vatony hoe teninao pastera hoe zao. Tsy haiko ohatrany hoe endrika laingana, ozy izy le ranamina zany ve tsy ho any amin'ny elo direkta pastera vi ny andanganao. Dia ohatr'izay zany ny sary sy fomba fijery'le olona ao anatin'le izy. Fa ny fahotana mahafaty sy ny tsy mahafaty dia eo amintsika samy zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe fahotana mahafaty dia fahotana izay misy mitondra takaitra ho an'ny fiangonana ary mahafaty ny vatana. Tsy mahafaty very any amin'ny elo zany le izy, fa mahafaty ny vatana. Aisitsika mahita an'izany tantara zany ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 5, tantarany Ananiasy sy Safira izay nandanga ny amin'ny vidin'ny tany. Dia ozy izy Petera nanambara mazava tsara tamin'ny tany mbola tsy namidy ange anareo izy. Anovanareo zay tianareo absolument. Le izy zany tsy mandeha an'le hoe an Jesosy ty ka an Jesosy ty, fa tena hoe anareo io. Ary rehefa lafo izy dia mbola anareo ihany, anovanareo zay tianareo. Zay mahatonga antsika manome liberté amin'ny resaka fanomezana, amin'ny resaka rakitra, amin'ny resaka hetsika rehetra zay ataonao ho an'ny fiangonana dia libre ianao satria zay sotra masina. Fa eo amin'izay Ananiasy sy Safira no nisafidy hoe alao ty mba le tantsika kosa ngezabetsy ohatry ny endry zareo tatsy atsinanany nezinge valeur ny zavatra kely talenta 50 fotsiny ny atsika ty talenta 500 fa alao mba 400 nazy dia 300 atsika mivady. Dia nanontany Petera Redolf hoe vidin'ny tany, tsy le vidin'ny tany ny olona nafanareo foana iny, fa ianareo tsy honnête. Dia lasa amin'izay ny latsaka ny fahafatesana tamin'ny Ananiasy aloha ny lalo tonga avany ihany koa mivavy reto daholo fa mividin'ny tany ny tompoko. Zany ny fikadokadon'ny olona izay nitondra mifaty vadinao avy koa izy aka fatinao kodo maty. Zay natao hoe fahotana mahafaty. Azonareo? Satria manino manimba fiangonana. Asika le izy manimba fiangonana. Rehefa manimba fiangonana dia mandray décision Andriamanitra. Raha voavonjy marina iny olona iny dia voavonjy iny. Fa mandray décision Andriamanitra ny amin'ny fahafatesany. Any amin'ny Korinthiana 1:1 misy fotoan'Andriamanitra mandray décision amin'ny faharariana. Resaka fanasan'ny tompony ao. Misy aminareo marofy ary ao ny efa nody mandry. Fa raha mizaha toetra ny tenantsika isika
dia tsy mba ho tsaraina fa raha tsaraina isika dia mba tsy homelohana miaraka amin'ny tsy mino. Azonareo lay izy tsisy idirany amin'ny famonjena fa lay fitsaran'Andriamanitra, lay fanaperana, fahafatesana, fatongavana, fahafatesana dia ananarana, hitaizana ny fiangonana mba tsy hampatonga ny fiangonana ho sasa. Anao tao foana rehefa vita ny Efesiana asan'ny apôstôly 5 dia zao sotra tao natahotra ny fiangonana tsy sasa maty intsony ary tsy nisy satsony niditra tao anatin'ilay communion fa zay rehetra niditra tao dia olona afaka njory daholo ary olona afaka tena nanana fitondran-tena araka ny tokony ho izy mampatonga n'ilay fiangonana androso sy roborobo. Zay ny antom-pisin'ny fahotana mafaty sy ny tsy mafaty. Dia zao fananaran'ny apôstôly zao nafirmo ilay isy ny teniny teo amin'izao na voalohany 5. Ny fananaran'ny apôstôly amin'izay dia zao hoe raha misy mahita ny rahalany ozy izy manao fahotana tsy mafaty amin'izay dia aoka izy hivavaka ho azy. Za tsy miteny ozy izy ny amin'ny fahotana mafaty fa ny amin'ny fahotana tsy mafaty. Inona moa zany le fahotana le zavatra tsy mety izay tsy hanimba ny fiangonana. Azonareo zay hoeto ambavaka izy fa ny fahotana mafaty, fahotana manimba ny fiangonana pas question. Tonga dia atsoina dia miresaka tsy manaiky etsoina vavolombelona roa na telo, tsy manaiky eto amin'ny lohaloha fiangonana, tsy manaiky atao viray ho isan'ny jentilisa. Zay ny sistema ny fiangonana Andriamanitra fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao le fiarahana amin'ny tompo, tsy manozongozona ny famonjeny zany zavatra zany fa le fiainana eto ambonin'ny tany fotsiny ho zay koa dia zay ny antom-pisin'ireo resaka ireo. Amarantsika sa mbola misy faraparany. Ny Matthieu 24 mitovy amin'ny Matthieu 25 any zay mampitonga azy fanaraka io. Ny Matthieu 24 dia miresaka ihany koa ny vanim-potoana izay efa tsy eo intsony ny fanamasina. Dia amin'ny fotoana io amin'izay ny olona dia tsy maintsy ny volonté personnelle no aharetany amin'izay. Zany hoe tena ho menacé mihitsy ny fiainan'ny olona fa zay mahasamijoro amin'izay, zay le finoana. Azonareo zay le finoana. Mino amin'izay ianao hoe tena isafidy afa tsy manina natapahana ary lohako fa za tsy handray ny marika ary za tsy haikoka eo anatrehan'ny sarin'ny biby ity. La izy tena misy zavatra tena contextuel enjana be mihitsy satria raha mamaky ianao hoe ahoana ary zany imagination zany hoe tamin'ny andron'ny Jauna tamin'ny nosy Patmosy tany amin'ny taona 7 tany hoany ahoana ny atateraka an'izany hoe io sary io miresaka. Zay tsy na sary mibiby ity, sary miresaka. Magia ohatry ny ahoana zany no atateraka an'izany. Dia zao tsika mahita ny fatateran'ilay izy hoe inona sary miresaka io arina io. Fa tsy miresaka izy io sary miresaka io. Dia misy présence an'izay amin'izay ao anatin'ny tokantrano ny tsirairay avy sy any amin'ny toerana rehetra izay misy ny tsirairay avy dia iankofana. Dia le faharetana hatramin'ny farany amin'izay zany dia zao malgré ny pression rehetrarehetra, ny fanenjehana, ny fampitahorana rehetrarehetra dia mirezista le olona ary tsy miankoka eo anatrehan'ny biby ity. Zay le hoe maharitra hatramin'ny farany, maharitra hatramin'ny farany, maharitra. Ny différence tsinona sy ny zavatra mety hampatonga antsika ho diso lalana tsinona dia ny fieritreretana hoe ny maharitra hatramin'ny farany dia rehefa piraisitsika amin'ny tantaran'ny Virgine folo ohatra dia le maharitra hatramin'ny farany naharitra tsy natory efa tsika mahita fa ny Virgine 10 endry dia restory ihany koa tao anatin'ilay izy. Natao hoe maharitra hatramin'ny farany tsy hoe vavaka foana isan-kalady tsy ny raty mihitsy izy zany izy zany na inona tena navotsiny daholo hatramin'ny fivorim-pianakaviana dia ity va fianakaviana mihitsy izy fa tsy ny rarahiny fa naharitra hatramin'ny farany izy.
fa io fanambarana io dikany hoe maharitra hatramin'ny farany, maharitra n'ilay fakapana zay natao. Fa isika zanak'Andriamanitra kosa, ny olon'i Kristy, ny faharetana izay ananantsika eglizy dia faharetana avy amin'ny fanahy masina, zay le solika fitaiza, d'accord? Fa ny olona amin'izany vanim-potoana androany tsy solika fitaiza, fa tena izy mihitsy manapa-kevitra. Fa ny antsika solika fitaiza ny mampahary, satria nge zay le izy tsy naharitra hatramin'ny farany ange le Virjina 5 adaly, tsy naharitra ny solikany fa maty teny am-pandinana. Fa ny antsika ny faharetana hatramin'ny farany dia solika fitaizantsika, iny ny mampaharitra antsika hatramin'ny farany. Ka raha maharitra hatramin'ny farany tsika, raha tenena hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena mantsy ahy, dia ozy tsy misalasala hoe tena haritra tokoa isika. Zany tiako lazaina amin'io, fa tsy haiko ianao, so dia teneninao isika dia ozy ianao minina za mihitsy. Fa ho anahy manokana zay fa anao ny ianao, ny tenin'Andriamanitra ary milaza hoe raha lehilahy ahoana ny alalanao fa voavonjy ny vadinao, anazy mihitsy zany. Ny any fantatro, maharitra hatramin'ny farany aho. Maninona ny haritra hatramin'ny farany? Satria za manana ato amin'ny sisiny ato, manana solika fitaiza, ary io no mampaharitra ahy hatramin'ny farany. Tsy amikerina ampatanjahana, fa solika fitaiza no mampaharitra ahy hatramin'ny farany. Mety misy fotoana te hiala, mety misy fotoana leobe, mety misy fotoana reraka ako, mety misy fotoana tsy te hanao tsony aho, makaleo anareo. Misy manao isa manao zany. Ndray kosa paster. Ianareo be iny eo, anareo koa mba leo andray ndraiky eo. Fa misy fotoana misy zavatra amin'ny maha-olombelona mandalo tahaka izany, misy fotoana reraka, misy fotoana efa bedaberaka azy natao zay fa aloha manao pôzy aloha atsy. Tena mba leo tsika 2 volana faravakely. Ny pastera rehetrarehetra mahazo pôzy 2 volana isa-taona, zay tsy nahazo pôzy 2 volana tao anatiny 15 taona. Mba fotoana kosa zao tena mbo ialana sasatra amin'izay, miala sasatra azo atao. Fa fiarana amin'ny Kristy mitombo foana, mitohy foana ny azakazaka. Ary tsy izaho ozy izy Paul zay. Fa ninona moa? Ny fahasoavan'Andriamanitra. Solika fitaiza, io ny mampaharitra. Asika izay. Ya, tapitra hatreo ny fotoanantsika. Andao tsika mba hitsangana dia samy mamitsakosako an'izay zavatra heniny teo zay Minao fa mba misy azonao entina mbavaka ao anatin'izay iresana amin'ny tompo ihany koa. Raha maniry ary bavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.